De raha tsika manitsy tompoko lasa tompoko vava fanofaneho-kevitra izay netiny teo anivon'ny hetsiky ny mpitondra fivavahana na ny HMF na raha tsika teo fa araka ny fanatsedika tamintsika teo kosa de mankalaza ny 20 taona ny jorony ny SETELA na ny Sehatra teolojika ho an'ny laika fandaharam-potoana maro no entin'izy ireo ao anatin'izany tompam-pakalazana zany. Tonga amin'ny 20 taona ny Sehatra teolojika ho an'ny laika na ny SETELA izay eo ambany fiahin'ny fakulten'ny teolojia etsy Ambatonakanga. Anisan'ny fototr'ijoroan'ny SETELA ny fanampiana ny mpitandrina eo amin'ny fitaizam-panahy ny vahoaka n'Andriamanitra. Isan'ny andraikitra goavana izay antsoroan'ny SETELA ihany koa ny fitoriana teny sy ny fandiniana ny soratra masina ho fandalinana ny finoana. Ho fanamariana izany 20 taona izany moa dia hisy ny tsangambato izay ho tanterahan'ny SETELA. Tanjona moa zany ny tena ngeza be ao anatin'izay asa sosialy zay dia ny resaka fitsaboana, ny resaka fampianarana fanabeazana ary ny resaka fanampiana ara-tsakafo. Ny lohahevitra entina ankalazana izany 20 taona ny SETELA izany dia nalaina tao amin'ny lioka toko voalohany dia ny hoe anambatra firenena voahomana ho an'ny tompo, ho tanterahana mandritra ny fotoam-palan-kalazana ihany koa ny fananganana fiangonana any an-drano Feno any amin'ny sinodany Akazobe. Nandritra izay 20 taona nisian'izay moa dia miisa 5,000 ireo mpianatra nandala ny finoany tao amin'ny SETELA ka ny 420 tamin'ireo no nahavita hatramin'ny farany ny fianarana.